Ny mety toetr'andro eny an-dranomasina ny talata 4 martsa 2024 amin'ny 9 maraina hatramin'ny alarobia 17 martsa 2024 amin'ny 9 maraina. Tombanana ho mafy hatrany ny fitsokan'ny rivotra any amin'ny morontsiraka avaratra Atsinanana sy Atsimon'ny Nosy atao anatin'ny 3 andro manaraka, vokatry ny varatra azy sy ny fiforonana andro ratsy any Atsinanana faritra Zava. Ho mafy arak'izany ny fitsokan'ny rivotra ka tombanana tratra 570 hatramin'ny 550 km/h, mety hatratra 580 hatramin'ny 570 km/h ny manamorona ny morontsiraka avaratra Atsinanana. Anio 20 martsa hatramin'ny talata 4 martsa atoandro ny eo anelanelan'ny Toliara hatramin'ny Farafangana. Anio 20 martsa alina hatramin'ny Zoma 7 martsa ny eo anelanelan'ny Vatomandry hatrany amin'ny tanjon'ny Bobaomby. Toy izao ary ny filazana fampitandremana amin'ny hamafan'ny rivotra miloko mena eo anelanelan'ny Toliara hatrany Farafangana ary Vatomandry hatrany amin'ny tanjon'ny Bobaomby. Fampitandremana miloko maitso kosa manomboka eo Farafangana hatrany Vatomandry. Etsy andanin'izay dia azo vahana hatrany ny alondrano ateraky ny varatra azy sy ny fiforonana andro ratsy eo Atsinanan'ny Sava any amin'ny morontsiraka Atsimo, Atsinanana ary avaratra Atsinanan'ny Nosy Ray manontolo atao anatin'ny 3 na 4 andro manaraka. Ahery na ahery be araka izany ny ranomasina, mety hatratra 3 hatramin'ny 4.5 metatra ny haavon'ny onja. Anio 20 martsa hatramin'ny Rahampitso ny eo anelanelan'ny Toliara hatrany Vatomandry. Anio 20 martsa hatramin'ny Alakamisy 17 martsa ny eo anelanelan'ny Vatomandry hatrany amin'ny tanjon'ny Bobaomby. Toy izao ary ny filazana fampitandremana mahakasika ny haavon'ny alondrano miloko mena eo anelanelan'ny Toliara hatrany amin'ny tanjon'ny Bobaomby. Entanina ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isan-tokony. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, tanjon'ny Bobaomby hatrany amin'ny tanjon'ny Angotsy, anorana Matoato izay atevina indraindray ho avy atsimo na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 730 km/h, ahatratra 570 hatramin'ny 550 km/h indraindray. Ahirin'ny ranomasina, haavon'ny onja 2.5 hatramin'ny 3.5 metatra, ahatratra 4 metatra indraindray isy alondrano avy atsimo Atsinanana. Tanjon'ny Angotsy hatrany Mahanoro, anorana malefaka izay mety atevina indraindray. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 730 km/h, ahatratra 550 km/h indraindray. Aherin'ny ranomasina, haavon'ny onja 3 hatramin'ny 4 metatra isy alondrano vaventy avy atsimo Atsinanana. Mahanoratra ny Taolagnaro, anorana malefaka somary miatoato. Ho avy atsimo Atsinanana na Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 730 km/h. Aherin'ny ranomasina, haavon'ny onja 3 hatramin'ny 4 metatra isy alondrano atonina vaventy avy atsimo Atsinanana. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjon'ny Vohimena, andrahoana amin'ny tsitokotokona ibalikan'ny masoandro. Ho avy Atsinanana ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 730 hatramin'ny 550 km/h, ahatratra 550 km/h indraindray. Aherin'ny ranomasina, haavon'ny onja 3 hatramin'ny 4 metatra isy alondrano vaventy avy Atsinanana. Ho an'ny morontsiraka Andrefana, tanjon'ny Vohimena hatrany amin'ny tanjon'ny Ankabo ibalikan'ny masoandro. Ho avy Atsinanana na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 550 km/h, ahatratra 550 km/h ny atsimon'ny Toliara. Anonjapena aherin'ny ranomasina, haavon'ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra, ahatratra 3.5 metatra ny atsimon'ny Toliara noho ny alondrano avy atsimo Atsinanana. Tanjon'ny Ankabo hatrany amin'ny tanjon'ny Vilanandro, anorana tandrifindrahona ny alina ny any avaratry Morondava, andrahoana amin'ny tsitokotokona ibalikan'ny masoandro ny any ankafa. Ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 km/h, ahatratra 730 km/h indraindray rehefa ao anaty orana. Adian'ny mpanonja ny ranomasina, haavon'ny onja 8.4 hatramin'ny 1 metatra. Tanjon'ny Vilanandro hatrany Analalava, andrahoana amin'ny tsitokotoko. Ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 km/h, ahatratra 730 km/h indraindray. Adian'ny mpanonja na anonjaben'ny ranomasina, haavon'ny onja 8.7 hatramin'ny 2.5 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjon'ny Bobaomby, isorana tandrifindrahona mahalana. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ny manakaiky Analalava ka ho 20 hatramin'ny 730 km/h. Io vaovao kosa ny any ankafa ka ho 9 hatramin'ny 20 km/h. Ho tonona adian'ny mpanonja ranomasina, haavon'ny onja 8.3 hatramin'ny 1 metatra.